Ampizay ny adala politika fa andao hiditra ny adala fanovana isika. Efa manoana dia manoana. Antsika tsy manoanoana fahatany fa vina sy tanjona no atao. Ndaotsika hanao fandarana manokana iresaka ny tsiambaratelon'ny ty fanoherana eto Madagasikara, ny fifandraisan'ny fanoherana sy ny fahantrana nandritra ny 10 taona 12 taona zay aleo avoaka ny marina fa eritreretiko adidiko ihany koa ny mamoaka ny marina sy ny tena zava-misy marina sy miafina ao anatin'ny politika eto Madagasikara. Tsy hoe manao zay ampahazo aina ny fitondrana na inona akory, non, zava-marina no resahako ary ao anatin'izany praitsikomakomba amin'izany koa ny fitondrana ka dia hifankahita tsy well tsika amin'izay ho asehoko zay ary ho teneniko madio fa hajanona amin'izay ty politika miafinafina lavy ty fa alao aseho inona marina saotra tsika. Ya, galera, valeu da declaração para o povo achando a levar. Bawakan yang boleh, bila kita. Ayun na. Malko ka eto am-piandohana dia manasa antsika rehetra hisaotra an'Andriamanitra amin'izao andro lehibe, andro fitombohan'ny fanovana eto Madagasikara ny androandroany ary tsika rehetra izao ilay fanovana fa tsy hokafa. Ampy izay ny adala politika fa andao hiditra ny adala fanovana isika. Tanora ny vahaolana ary tanora koa no hiaran'ny fanabeazana mahomby hitondra amin'ny asa maharitra eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana voalohany izao. Anenika Madagasikara ny asa maharitra fa aza matahotra nareo. Ho raisitsika am-pifaliana reto ray aman-dreny mpitarika antoko
mbola misy ray aman-dreny Andriamatoa Ravelson Constant aiza izy mba iangaviako mba hiakatra azafady marina fa teritery ny toerantsika fa ny atsika ny vola tsy lanina mirendrarendra fa lanina amin'ny asa ny volatsika ka izao fotoana iarahantsika izao dia tena mahafeniny fo satria raha tsy nisy artiste any atsika dia zao ny olona vory saitsainy tsara raha nisy artiste tsika ve tsy ho feno ambaka ny Coliseum dia amentsika ny zoky ray aman-dreny zay zokiny ara-taona ny fitenenana dia amena ny zokilahy Ravelson Constant fitenenantsika voalohany atsika tiaka mafy be ho an'ny ray aman-dreny Ravelson Constant tena mahatsiaro antitra be mihitsy tia nefa ny misy génération any fanovana generation for change at so it's time or never ye maninneto e anovan'ny kianja bare ho lasa kianja communal ve nga za tianareo zao are hoentsika milamina izy ty ny natongavana eto dia mamakilay amin'ny fanovana fa manino fanovana izy atondroko amin'ny voalohany vavabe mihitsy ny hoe koa efa misy mpanohatra koa anareo koa mbola manao valina zay ny fanovana mpanohatra zany tsy misy monopole amin'ny fanoherana tsisy ampimamba ny fanoherana manohatra ny fanovana zany ny olona anao fanovana tsy manao ranony kopa tonga namana vao mavomavo fa miaraka be ohatra tsika zao atoko firiny eto zao miaraka ohatra zao rehefa anao fanovana zay tsy maintsy biky mahay fatambara rehefa tsy mainy javatra rehetra tsy akanavaka ohatra zanahary miaraka ny mety ary manaiky hoe misy génération mpitondra fanovana eto misy tanora mpitondra fanovana eto zay tsy maintsy biky mahay fatambara inona moa zao ny zavatra misy ianareo tsy fantatra fa izahay zay mba nohaino an'ity hatrany am-boalohany vina no hainonay voalohany voavakinay ny vina asandray no hitanay ary le izy asa mijanona ho an'ny commune na asa mijanona ho an'ny vahoaka asa mijanona ho atsika rehetrarehetra vao mandeha indray ny asa misy fanavahana tsara hoe asa fa tsy rendrarendra ka afoesiko ny teniko mamakilay ny eto ho azavaina amintsika mandritry ny fotoana fampelezan-kevitra rehetra manontolo fanovana manahoana ny atao eto fa raha ohatra ka hanao ampimamba hoe za ihany ny ranony kopa hanao fiarinam-bola antitra ka za ihany no contre n'le ary mitovy amin'le ary zany mitovy mihitsy toko eto fa misy hoe za ihany ny candidat mpanjakana sa tsy zany monsieur le gouverneur sa tsy zany monsieur le député eno aho izy le gouverneur ako ka hitovy amin'izany ve tsika sa ahoana zany le hovaitsika ka raha ty amintsika mpanohatra no misy ohatr' zany mananatra tsika aty ny lalana zay ihany angambany fa lasa misolo misalova anjarany sasany mbola hitoy ty tsy androany ihany misaotra anareo tonga eto arabaina mihitsy ara mifahasahinareo arabaina mihitsy mifahasahin'le telo efatra dimy no hitako teto zao maraina zavatra eto maraindraina le natao anao tatery tsara fa tsy misy ranony kopa eto ka tonga namana vao mavomavo sao raha to
Satsika ray aman-dreny zay efa nitolona nanolotra ny ainy naka ny rispo rehetra nitoerana n'izao fahantrany zao nandritra ny taona maro ary dia izay na tsy hoe fampihavana-pirenena satria izahay telo mirala azy mijoro hitanareo reo dia olona tena tsy nifankahazo teo tamin'izany fotoana izany fa rehefa samy natsapaka hitriny fa ny fahavalo-iombonana dia mifantrana dia izay mahatonga anay tafajoro miaraka metsika tehaka izao firaisan-kina sy fihavanana misy izao manaraka arakaraka ny zokona dia metsika ny zokola izay misolo tena ny rivo vaovao andro rivo vaovao a Madagasikara ARB misolo tena ny président Ian Robely izay tao anatin'ny etsika ny rahantsika ny ady tamin'ny tsirariny ihany koa. Akory aby ya izao misolo tena ny antokatromara sy rivo vaovao ialana antsika moa antsika eto président fa ny fampizarana ndraiky sa misy antody izay tsy maintsy naleny fa izao ny antokatromara sy rivo vaovao manona anotahina Razafy-Joelina ny be ny tanàna ny tanàna Antananarivo. Ny antony dia izao misy zavatra hitovizana ny antokatromara sy rivo vaovao araka ny fahafantaranareo azy dia manana foto-kevitra hoe raha andesy ny fahantrana dia tsy maintsy manana asa isan-tokantrano ary izay no mahatonga ny antokatromara sy rivo vaovao mampagnano formation ahafahana mamorona asa izany nefa anisan'ny tetika asan'ny kandidatsika tahina Razafy-Joelina rehefa hitatsika izy mamorona asa eraky ny arrondissement regny mitovy ny fijery amin'ny antokatromara sy rivo vaovao ka izany mahatonga fa izany no mahatonga ny antokatromara sy rivo vaovao miarady amin'ny candidat tahina Razafy-Joelina miaraka amin'reto ray aman-dreny namana izay efa niaraka tagnatin'ny hetsika fotsy tagnatin'ny collectif any malagasy regny ka tsy hanalava resaka za fa izay zany mazava ny fijery mitovy ny fijery amin'ny tahina Razafy-Joelina ny anana ny vahoaka ny Antananarivo asa isan-tokantrano izay niombolana ka dia misaotra anareo manentana antsika rehetrarehetra zany hifidy Antajabato alany any tahina Razafy-Joelina misaotra tokolamaka sitaka tokovaly raha isika arakara jokony dia mandray any zokola président lala izay mitarika ny antoko lafatra isika izay misy eraky Madagasikara fa dia miaradia amintsika koa izy ary dia metsika tehaka lehibe izy mbola mety tsy dia fantatrareo izy fa miaradia foana izy araky ny tentsika miaradia vao mandresy fa tsy mandresy vao miaradia. Misaotra raha me fitenenana izay lafatra moa zany dia netomboany cercle de réflexion ana cadre maromaro zany mety an'ity problème fiteto Madagasikara ty zay ao anatin'io zany tsy olona hoe ino moa zany manana formation ray fa zay maromaro misy zay moa zany agronome de formation PDB zany agronome miaraka aminay eo dia rehefa nijery ny zava-misy Madagasikara zany dia tambatambatra misy mpampianatra manokana ny université hatrany amin'ny CSS dia misy dokotera misy juriste maromaro zay dia ny anay zany tsy dia mijery olona loatra zay fa le vinan'le olona maromaro nanatonay fa hitana hoe tsy mety miaraka aminay zany dia milanay zao zahay mahita hoe tahina Razafy-Joelina sady olona misokatra mahay mahay miay tena vonona zay zany nizatra tediavintsika misy eny ny vanina fa tsy vonona dia misy koa ny vonona fa tsy vanina fa io tahina Razafy-Joelina zany dia sady vanina manam-pahaizana mahay miaino manana vina tsara ary vonona asehony amin'izao maha-candidat maire azy zao tena vonona tahina Razafy-Joelina dia manoana azy tanteraka zay lafatra zay zay misy eran'ny Madagasikara io zay zany mitafitany tahina Razafy-Joelina
Utavita vinatsika ary tsika dia tsy mba manompo olona fa manompo vina tompoko lahy, manompo vintsika ary manompo an'izao fihavanana misy amin'ny sambitarika politika izao. Manaraka eto dia ny Zokilahy avy amin'ny antoko MFM no andray ny fitenenana izay misolotena ny MFM Antananarivo renivohitra. Mandroso tompoko. Misaotra n'Andriamantoa kandidana amin'ny fitenenana ary voaloha fitenenanay dia tonga tsy miarahaba olona mantesy ka dia miarahaba antsika rehetrarehetra tonga ato amin'izao toeran'izao ie tsy lava ihany koa teniko satria mbola maro ireo zokiray aman-dreny eo na mbola teny eto. Ny tena koa dia SG Antananarivo renivohitra eo amin'ny antoko MFM misolotena ny flo zay eny am-perinasa any amin'izao fotoana izao. Fantatronareo tsara zany MFM zany fa tsy misikely soroka amin'ny atao hoe fikatsahana ny rariny sy ny hitsiny eto amin'ny fampandehanana ny raharaha politika eto Madagasikara. Indrindra fa ny raharam-pifidianana tahaka izao atrehantsika izao afaka ao amin'ny 1 Desambra eo dia ny safidy ny antoko MFM miaraka amin'ny tahina Razafinjoely, miaraka amin'ireo mpanolontsaina miara-dia miaraka amin'ny marobe ny araka iompona atafita amin'ny vily satria hita aketo ny soratra maromaro izay lazainy sy ny ray aman-dreny zopostangy eo. Misy aton'ny asa, misy ato Antananarivo numerika, misy aton'ny tanora ka noho izany ho an'ny MFM Antananarivo renivohitra dia mifanitsy ny vinanay ambany tahinan Razafinjoely. Ampisolotra n'Antananarivo Antananarivo moderne, ampisolotra n'Antananarivo Antananarivo tsy toerana mifaky-tsony, ampisolotra n'Antananarivo tsy Antananarivo misolotra anao bombonina ntsony, ary ampisolotra n'Antananarivo amin'ny fampianaran-janaka satria rehefa tsy mahay isika ataon'olona mpiasa fotsiny. Ka noho izany ny MFM Antananarivo renivohitra dia manao an'izao fanambarana izao hoe ny vahoaka n'Antananarivo rehefa nanapaka tany antoko MFM Antananarivo renivohitra amin'ny fandaminana ny raharaha misy eto amin'ity tanàna n'Antananarivo ity dia nametraka fa voalohany indrindra hisy fandaminana nataonay miaraka ny tamin'ny tahina Razafinjoely. Izany dia voambolana ampiasainay ilay samy hoe samy maranitra amin'ny tandrify azy na hoe principe de subsidiarité. Izay hitondrana ny raha rehetra eto amin'ity tanàna Antananarivo ity ianao isika rehetra tsy maintsy mandray anjara avokoa eto amin'ity tanàna Antananarivo ity fa tsy apetraka amin'ny olo-tokana intsony izy ity. Faharoa, mba hisin'ny lampifidianana tsy fanliana na hoe système gouvernance électorale inclusive. Isika rehetra eo dia tokony hananjo hifidy ary hananjo hanana safidy fa tsy hananjo isika omben'ny olona tsy maro be dia olona mbola tsy manaky kara-pifidiana eny anivo ny tanàna sy ny fompon-tany rehetrarehetra eny. Dikan'izay Antananarivo renivohitra dia miara-dalana mirahina miaraka amintsika rehetra ka nitsodrano apetraka amin'ny MFM Antananarivo renivohitra ho an'ny kandida rehetra dia zao ianareo lefina tsara varongo ka tsy milefitra raha tomboka tanga dia misaotra tomboka lahy misaotra tomboka vavy ndao. Asitsika ambiansa kely angamba alohan'ny andraisan'ny anjarezina ny fitenenana miatra ny Zokilahy damitsika mba hiara-hiran'hira fanevatsika eo izy aizy Zokilahy andao mba hiara-hira ilay hira fanevatsika aloha mba hanetanana kely afaka miakatra dia mba miara-hiritsika mba avoakatsika le faniao dia miara-mihira miaraka amintsika fa izy ny tompony hira ary maintsika tehaka mafy be Zokilahy dama miara-dia amintsika mandrakarivo. Izy tsy vita nanolotra ny hira fa mijoro miaraka amintsika resy lahatra hatramin'ny taona 2025 ny tarika mahaly eo no nitady ny fandrosoana ao Madagasikara dia zao izy miaraka amintsika ary isaorantsika maharay aman-dreny azy miangavantsika mba alefa ny hiratsika azafady teknisianina.
Soratsikan ray aman-dreny dama zay mpanorona nitarika mahaleo niaraka tamin'ireo andrarezin'ny mozika ary izy tsy mahavita ny hira fa ny hira ho an'ny tanindrazana hatramin'izay metsika tehaka mafy be ny zokodama. Zaho dia handray any zokilahy somary maherihery fitenitsika ary masitsika fa izay ny mahatonga anay miaraka satria mahitsy dia mahitsy ny fomba fijery ary tsy misy fiatsaram-belatsy tsy misy langa rehefa miaraka amin'ny président Jean-Jacques Ratsetson. Miarabantsika rehetra zao rehefa mahita atsika zao ny tena firaisakina dia zao hitatsika zao fa le ankiray anarana fotsiny noetiny ny firaisakina hitanareo zao ny kolektiva mbola tsy vaky manohana ny tanina Razafinjoelina kolektika ny atoko politika dimy tsy maheto any Rolaratsiraka mazava ho azy mbola sahirana ny Tomasiny izy manao ny fisantarana koa ny fampailezan-kevitra ataony. Le ankiray zany firaisakina anarana fotsiny fa hitatsika rehefa fa miady hatrany no ataony ao ny atsika tsy mitondra ny anarana fa tsika ao amintsika le firaisakina tsy mila voaka. Raha izay faharoa amin'ireo kandida fito ireo raha ihany ny mpanohatra tahina Razafinjoelina sarisarina mpanohatra daholo ireo raha tsy zany hoe lany 100 isan-jato ny filohan'ny Assemblée nationale tamin'ny anao fifidianana fa manina ianao tsy fahita kandida ra-mpanohatra raha tsy zany hoe jereo ny olona tao amin'ny kolektiva tsy misy didim-pitsarana tsy misy ninona rehefa nijerena ny taratasy tsy tokony mbola nasorona tao amin'ny plaza ny président Andry Rajoelina fa tonga dia eo eo nandefasana huissier nisy olona afaka lalan-drano mihitsy ny asa tao maty dia nasorona tao amin'ny plaza satria mpanohatra kolektiva rehetra mpanohatra. Dia jereo le any amin'ny ankilany le milaza azy firaisakina efa nisy didim-pitsarana
miteny fa tsy maintsy mialy eny Nosy-Patrana ny station télé sy radio le rangahy io. Sika miteny zao mbolao sa tsy mbolao? Mbolao izy. Miaraka amin'ny fitondrany rehefa mandainga. Manao akory amin'ny fitondrany rehefa mandainga. Ny collectif ihany. Ya tahina Arazafinjoelina ihany ny mpanohatra. Dia manohana azy tsika rehetrarehetra. Dia zay dia manainga. Mponina Antananarivo. Tsika tsy manaky amin'ny andriana teto Merina nisy natao hoe Lovatsefena. Namorona ny rangahy zay hoe fahefana tsy mifindra. Rehefa tsy izy dia mivadiny. Rehefa tsy mivadiny dia zanany. Dia apitsika dia lopony zafikeliny. Tsy manaiky tsika. Tsy anafianakaviana ray Antananarivo. Fa nivoaka Antananarivo. Amin'ny tena mpanohatra. Sy zavatry. Numéro 2, tahina Arazafinjoelina. Sotra président fa dia tena mahizy koa ny teninao ary miorakaoraka tokoa ny olona. Zao dia manaiky mazevatra ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga zay niara-niainga tamintsika hatramin'izay ary tsoriko aminareo fa fandeferana lehibe amin'ny Prime Ministre lefitra azy teo aloha ary mpitantana ny toko matanjaka azy manerana Madagasikara. Aza ity zao rangahy zao nanana isan'ny député be indrindra tamin'izany fotoana ary nanana olom-boafidy maro indrindra na be ny tanàna fa dia mijoro izy anohana antsika ka dia isaorantsika izy efa niavana tokoa izahay amin'ny rahalahy. Izahay amin'ny rahalahy dia nanana tantara nifampitory teny amin'ny tribonaly tamin'izany fotoana ny mahavaivay ireny. Fa raha ny tokony ho izy raha olona neti-po dia tsy niavana intsony izahay. Fa ankehitriny dia hitatsika fa tsy vita niady any raharaha satria samy tena mpanohatra zahay ankehitriny ary mijoro any tombotsoam-bahoaka. Misaotra ray aman-dreny menanao tompoko ny fitenena. Misaotra ny kandidata iny. Faly miarabantsika rehetra salama. Ao sa tsy ao e? Vonona sa tsy vonona? Misaotra an'Andriamanitsika fa tafaverina eto indray herintaona lasa. Marina sa tsy marina? Inona ny akanjo nanaovantsika tamin'izany? Atao mafimafy e? Ka niova akanjotsika sa tsy niova akanjo? Tsy niovitsika. Satria tsika inona ilay teny tamin'izany? Tsy voavidy volo. Androany zay herintaona teo aoriana satria mbola tsy vita iny dia verina eto indray zay amin'ny akanjo nanaovanay tamin'izany dia davy ny arsivanaareo any efa mbola ity ilay akanjo. Tsy mialy ty raha tsy mandresy tahina Arazafinjoelina eto Antananarivo. Mila manofotsika. Ary eto Antananarivo fetim-boan'ny fanovana. Isika tsy anaky ataon'olona lafika tsony. Manaky nareo sa tsy manaky? Zanaka Antananarivo tsy fanaovana lafika. Zanaka Antananarivo tsy atao fitaovana kana fahefana sy akanareny. Zay ny joronay. Zay ny ialanay. Zay ny atongavanay eto miaraka aminareo vitatsika io. Vitatsika sa tsy vitatsika? Vitatsika io. Isa tokantrano, isa mbaravarana. Miasintsika manomboka androany. Miantso ny namana rehetrarehetra be da be nareo mitazaka eo amin'ny antoko malagasy mianga-miainga. Tsika rehefa manohana dia manohana. Ary tsika tsy manohanohana fahatany fa vina sy tanjona no atao. Ary azagaga ny sasany dia fa zay tsy miaraka amin'ny olona mpamitaka. Zay tsy miaraka amin'ny olona mpivarotra tanindrazana. Zay tsy miaraka amin'ny olona mpanopo. Ary zay tsy miaraka amin'ny olona manao tsinotsinona ny zanaka malagasy. Mpampianatra io. Malala ny dikan'izany fampianarana. Malala ny dikan'izany zany efa mpitovinjoa samy voaka malagasy zany. Zany ny etombona teto Antananarivo ary zany ny anohanan'ny malagasy miara-miainga azy. Satria raha tsy miara-miainga tsika rehetrarehetra dia ry zalafoana mihinana ao ambony ao. Marina sa tsy marina? Milamina via Antananarivo. Misy rano via Antananarivo.
misy tsiry fiatananarivo, madio fiatananarivo, misy asa fiato Antananarivo. Dia mbola hotoizana sa tsy hotoizana. Nanomboka taona 7 ka hatramin'ny 420 izy no fandimba tondra teto. Manimba zavatra zany satria izao vokatra Antananarivo. Mba mahalala menatre. Rehefa namena 520 taona ianareo dia mba mehona indray 520 taona manaraka ahitanareo azany. Tsara ny voaka Antananarivo. Simba tanàna Antananarivo. Tsy fahaiza-mitantana, kaboraraka, fitiavan-tena, kolikoly. Ina tsy anjadiny kolikoly eto Antananarivo. Atsakany tana zay za tena tsisy kolikoly eto Antananarivo fa milamina be amin'ny commune urbaine ao. Ahoana? Ao ny tena izy. Mila ovany zany dia izay ny fanovana hoentiny Taina Rajafinjoelina. Ka isika tsy maintsy mampifidy ny larana fahafiry. Firy! Tsy izy milay any Taina Rajafinjoelina ary mbola milay fanoroany izy. Aminay faharoa zany dia izao bando milay indroa mihitsy. Ao sa tsy ao? Aza mba fiendrana. Bando milay. Raikitra sa tsy raikitra? Dia manentana antsika rehetrarehetra fa isika tsy maintsy mandresy. Tsara tombola makasipika tovovavy. Saotrany Zokla président Iajy mpitarika any atoko malagasy miara-miainga fantaritsika tsara fa betsaka manontany hoe avaizany volany Taina Rajafinjoelina. Fifanampiana maimaim-poana iarahana amin'ny ray aman-dreny takireny nahazoantsika amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Kolo TV. Fifanampiana miaraka amin'ny président Iany Robela nahazoantsika amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Dreamine sy IBC. Ary fifanampiana miaraka amin'ny mpanao gazety namana teo aloha niarahantsika miasa amin'ny Real TV. Ka rehefa olona miara-miasa dia mahazo fifanampiana. Fa rehefa olona tia tena dia sy ny olona mandoha vola foana. Manaraka izany dia manana zandritsika mihoatra amin'ireo zoky rehetra teo mpitarika antoko izy antsoina humaniste écologique. Izy dia antsoina hoe toavina aralamby mahay efa elany teo amin'ny sehatry ny politika mangataka antsika mba handray fitenenana. Salama toko. Efa elitsika miaraka dia tohizatsika izy. Tohizatsika numéro 2 Taina Rajafinjoelina mandritra ny 5 taona. Atsika io 77 millions ariary tsy afaka maninona ntsony nefa azanatsika tsy manaiky an'izany tsony tsika fa iranontsika izao. Nefa ny volana rehefa atao tsy manaiky an'izany tsony tsika. Ny volana Antananarivo dia ampiasana ho anareo tompoko. Anaovana asa ho anareo tompoko. Anaovana kanal ho anareo tompoko. Mitsanga antsika isan'andro isan'andro tsy manaiky an'ilay téléphérique ery. Atao iny io ianao tsy misotro rano, ianao tsisy jiro. Mitolona tompoko. Numéro 2